Alahady fahavalambin'ny folo ny volana aogositra mananitra ny araba tokolasy tompom-bavy tonga eto amin'ny fandarana maherindrano amin'ity androany ity mananitra ny araba izany ary dia manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farandray ary ity fandarantsika androany ity. Narabanao mbola dia miaraba ihany koa tsika rehetra mpity fanatanjahantena amin'izao alina izao somary ao anatin'ny fotoana ny fialan-tsasatra moa tsika amin'izao fotoana izao miala sasatra ihany koa ny mpanao fanatanjahantena fa ny taranja bola lavalava aloha na zany na tsy zany dia mbola mitohy ny faninanana eto Analamanga nanasana vahiny ihany koa izay rugby eto Analamanga izay amin'ity alina ity satria betsaka ny resaka mifamaofao mandeha ao anatin'izany tontolo izany dia nasainy eto ny filohan'ny ligy Analamanga sy ny filohan'ireo mpitsara eto Analamanga hitondra fanazavana mahakasika ny fizotra izay faninanana rehetra izay. Mialohan'izay nefa dia hoe ny ankanja sika aloha ny fifaninanan'ny top 14 no jerentsika voalohany fiaonana anisan'ny nandrasany maro ny an'ny 3FB sy ny tama tamin'ity farany herinandro ity. Nivoaka nandresy tamin'ny alan'iresa tokana ary zareo 3FB tamin'ity tolakandro ity 420 no 320. Noporofony ny 3FB androany tolakandro teny Andotapenaka fa mbola isan'ireo ekipa sangany izy eto Analamanga nandritra ny fiaonany tamin'ny tanona Anosbe. Resin'ny 3FB tamin'ny isa 420 no 320 ny tamina. Raha nendry taloha tamin'ny ankapobeny dia niady ny baolina samy nainamoaka ny teknikany avokoa ny rotota tamin'ity fiaonana ity. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia nanatombo ny tamina teo amin'ny isan'ny fanaviana izay nahazoany isa 420. 220 kosa ny baolina matin'ny 3FB teo amin'izay fidirana voalohany izay. 420 no 220 zany ny isa teny amin'ny solaitra be izay netiny ny rotota ny ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nianenjana ny lalao tao anaty avant fantombiasana araka izany ny fanafiana saingy hita ho nanatombo ny 3FB tany amin'ny 3 quart izay nahay niaraka tsara izy telo amin'ny rahalahy Roger, José ary Sidonie nampirindra ny fanafiana tany amin'ny 3 quart. Taty amin'ny 3 minitra tsy farana ny lalao dia mbola nahazo hors-jeu nanoloana ny Tsato-By ny tamina izay tokony nampivadika ny isa izay tsy tokony ho nitsaraina intsony hoy ny mpilalao sasany kanefa dia nitsaraina ho navadika isa telo izany 420 no 320 ny isa teo. Teraka fimenomenomana teo amin'ny samy mpilalaon'ny tamina iny hors-jeu iny izay tsy nitovy ny hevitra tokony ho lalaovina hitatiavana ese hoy ny sasany akory atao hoy ny hafa fa dia iny aloha ny vita fa amin'ny manaraka ny ray manarina. Toy izao ireo vokatra hafa tamin'ity andro fahafito androany alahady ity. Ny TFM Nakasina nandresy ny FTM Manjakaray 13 ny Stade Olympique de Lemirna niondrika nanoloana ny Yarivo Rugby Club tamin'isa 9 no 7 ny Semino nanamotsana ny GST Anambonina 20 no 9 ary ny 3FB nandresy Mokafoy ny Tam Manosbe 4 no 3.